Miarabantsika rehetra any tokantrano any sy zay toerana rehetra andrenesanareo ny tiafatr'Andriamanitra ty ny tenako a hitondra ny aminareo ary izara aminareo ny tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra mba ho aina ho an'ny mahazo azy ny voasoratra ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Mialohany iresahako aminareo ty tenin'Andriamanitra ty hivavaka isika aloha mba metraka ny teny rehetra eo am-pelantanan'ny Tompo mba azahoantsika mandray tsara zay afatra tian'Andriamanitra omena antsika rehetra eto androany. Raha io misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanakao aho, raha mbola nomenao tombon'andro zahay, mbola miaino ny teninao tahaka izao. Misaotra ny amin'ny fanamasinao zay mamangy anay, zay angatahako indrindra mba ny sofina rehetra zay mandre ity afatra ao ity mba ho tafalatsaka ao anatiny izany teninao izany ary andraisany fanapa-kevitra hanaiky anao ho tompo sy mpamonjy. Feno ny fananao masina koa aho ara-piatra toam-bavako ny teninao ary mitenena aminay tsirairay avy ianao. Anao tompo ny dera, anao ny ady, anao ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovako izany vavaka izany. Amen. Ny lohateny ngah ny amin'ny tiafatr'Andriamanitra zay ho zaraiko aminareo eto androany ty riavana dia ilay nivoaka na nisotoniko tao anatin'ny liko atoko fa 7 zay ho resahako aminareo eto androany ilay toerana roa zay nambaran'i Jesosy Kristy fa andehanan'ny fanahin'ny olona rehefa maty izy. Izay no jerentsika tiako ianao mety tsy hanana fotoana lava aho amakina ny ty tenin'Andriamanitra ato amin'ity lioka toko fa 9 ity manomboka eo amin'ny 9 fa 7 ka hatramin'ny 9 fa 130 fa asaiko anao ny tokantrano any mba arao tsara fa misy ny tantarany retolona anankiroa reto zay nambarany tenin'Andriamanitra hoe ilay mpanan-karena ratsy fanahy ary Lazarosy. Zay no hitanao amin'ny tantara io ary eto dia tena tiako tsindriana tsara fa Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra tao an-danitra no manazava amintsika zanak'olombelona ny zavatra misy ivelany zao zavatra hita maso zao. Tsy olombelona tahaka antsika io fa Andriamanitra no miresaka amintsika amin'io teny io. Anisan'ny fanontaniana betsaka amintsika manko ry havana, zany misy ve zany fiainana ao ambadika zao zavatra hita maso zao? Fa eto tena manasa anao mba tiako vakianao tsara mihitsy io manomboka amin'ny 9 fa 7 hatramin'ny 9 fa 30 zay voalazan'i Jesosy Kristy manambara fa nisy fotoana izy roa lahy reo niaina tety ambonin'ny tany ary nisy fotoana amin'izay tonga ny fotoana zay nielany, zany hoe maty izy na le mpanan-karena na le Lazarosy. Dia zao ny zavatra hitanao amin'ny tantara io. Jesosy Kristy ho ihany no miresaka n'ity zavatra ty. Mamerina fotsiny ato ary mamitina ny zavatra hitako ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ty ary tiako ino n'izany ianao. Aza mipetraka ho vakiana fotsiny ry havana itony tenin'Andriamanitra itony fa inoy fa zavatra misy marina tsy taky ny ataon'ny mpanaratsy hoe zavatra ohatran'ny karazana finonom-pony zany ozy ny mpanaratsy. Fa ianao androany raha te hahita ny herin'Andriamanitra ianao ary raha te hahita ny famonjena lehibe avy amin'Andriamanitra ianao mankataka anao arao tsara nge io zavatra voalazan'ny tenin'Andriamanitra io. Samy maty izy roa lahy. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa maty i Lazarosy dia nentin'ny injely izy dia tiany hatratra ny Abrahama. Ho hitantsika eo le hoe tratran'ny Abrahama fa io moa le ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe paradisa zay mbola ho resahako aminao misimisy ihany rehefa avy eo. Maty an'kio le mpanan-karena dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa nijaly tany amin'izany atao hoe farimo rehetra hafa. Zay moa fanambarana ny soratra masina azy. Ato anatin'ity soratra masina ity ravana ato anatin'ity baiboly ty misy teny maromaro entin'i Jesosy manambara ny toerana io. Iresaka aminareo aloha le hoe toerana fijaliana mandrakizay. Resaka mandrakizay eto rehefa maty manko ny olona dia mandrakizay eto. Iresaka aminao le voalohany aloha le
le fijaliana mandrakizay le ny andehanan'lay le mpanan-karena ratsy fanahy andrasonge misy teny any amin'ny Matthieu 3:17 any zay mba tiako koa mba arahanao tsara Jesosy mihitsy miteny an'io zay tsy nino zay tsy manana ny famonjena zany hoe zay tsy nandray an Jesosy Kristy ho tompo zany de zao mivoalaza ny tenin'Andriamanitra atsipy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo ozy any no isy ny fitomanina sy ny fikotroanify zay zany ny zavatra misy any zany hoe raha vao maty ny olona tsara ho fantatrao zay raha vao tsy manana n'izany famonjena zany ny olona raha vao tsy manaiky iny Jesosy Kristy ho tompo ny olona de tsy maintsy marina amin'izany fanambarana lazay ny soratra masina zany ary amin'ny Apokalipsy 2:2 mbola manamafy n'izay teny hoe farihy mirehetra afo zay izy any misy voalaza moa amin'ny 2:2 amin'ny Apokalipsy misy an'le hoe zay tsy hita voasoratra ozy tao anatin'le boky ny fiainana de natsipy any amin'ny farihy mirehetra afo zay ny fanambarana ny Baiboly azy zay koa ny fanambarana Jesosy Kristy azy ny faharoa raha manaraka tsara ianao de le lehilahy anankiray antsoina hoe Lazarosy maty izy de nentin'ny anjely ozy de teny atratrany Abrahama zay moa voalaza ao de zao ny zavatra hita ao rehefa tany atratrany Abrahama zany hoe tany paradisa ity Lazarosy ity de tazan'ilay mpanan-karena ratsy fanahy tany amin'ny elo izy de somary miverina kely am'le hoe niantsoantso le mpanan-karena ratsy fanahy tany amin'ny elo hoe mba resao mba lazao Lazarosy mba anatona ty amiko izy fa mba anombona ny rasatanana ozy amin'ny rano fa ametraka zany rano zany amin'ny lelako izy fa fadiranovana loatra ato de nyvaliany Abrahama ny aty ozy tsy afaka makany misy antsana lehibe zay ny voalazan'ny Abrahama makadiry lehibe mihitsy izy mampisaraka ny elo sy ny paradisa ny zavatra anankiray mba tena tiako riavana tena hotsindrina de zao raha manaraka tsara ianao io tenin'Andriamanitra io nambarany Jesosy Kristy io de zao raha vao maty zany ny olona de tsy misy intsony fomba ataon'ny olona velona ety ambonin'ny tany ka hoe amindra ny olona maty any amin'izay toerana saika matetika moa toerana tian'ny olona velona nge de any paradisa fa anio ianao riavana jereo tsara ty tenin'Andriamanitra ty tsy azon'ny olona atao intsony zany raha vao miala fotsiny ny ain'ny olona fa indikan'io le hoe misy tevana makadiry ajadony io de Andriamanitra mihitsy ny mametraka an'izany toerana elanelany zany ka tsy hainy ny zanak'olombelona intsony no mikitikitika an'ireo karazana reo fanahy zay mipetraka any amin'ny toerana misy azy reo matetika manko zao ny zavatra misy mino aho fa hitanao tsara zany rehefa misy zao olona maty anankiray de be ny olona mbola mivavaka amin'iny olona maty iny ny fanahiny hoe hivavaka ho an'ny fanahin'ny olona maty iny tsika de misy ranombavaka be no atao amin'izany fotoana zany fa androany ianao asehon'Andriamanitra anao ty teny ty misy tevana makadiry ajadona ary averiko tsara ny tenin'ny Abrahama ny any ozy tsy afaka makaty amin'ity toerany ty ary ny ty tsy afaka makany mbola nitaraina ihany jereo tsara fitarainan'le mpanan-karena ratsy fanahy rehefa mijaly izy mbola manana rahalahy 5 aozy zay ny nambarany eo mba ireo re Lazarosy mba ilazany amin'zareo sao de mba makaty amin'ity toerana misy atyndray izy de ahoana amin'ny tenin'ny Abrahama manana ny Mosesy sy ny mpaminaniny izy raha am'izao fahavelomantsika zao zany riavana de zao misy ny mpitoro ny filazany tsara manambarana zao tenin'Andriamanitra zao raha tsy mino an'izao ny olona zao ambarany fitoriana ny filazany tsara zao fa misy zany fijaliana mandrakizay zany ary misy ihany koa zany paradisa zany de resan'Andriamanitra anao androany fa na inona fihetsiketsehana atao ny fianakaviana ety ambonin'ny tany na inona atao de zao tsy mahova ny planin'Andriamanitra intsony ianao fitaka daholo reny fitaka ataony zanak'olombelona ampiasain'ny Satana mahatonga ny olona indraindray ohatrany manana misy fanantenana zany hoe
rehefa vavahana ela be ny olona de amin'iny matiny de everina fa lasa any amin'ny fiainana mandrakizay am'izao fahavelomany zao ry havana am'izao fahavelomany zao zany angeny mahatonga ny fitolina ny filazany tsara mahatonga n'Andriamanitra amin'ny teny hoe mandeharaka toriano ny filazany tsara ho an'ny olombelona rehetra alanenina zao ny andrenesanao an'ity tenin'Andriamanitra toriko aminao ty alanenina ataon'Andriamanitra ho atsika satria mandalo zao fiainana zao sy ny filana mandalo zao 70 taona ny andro ny zanak'olombelona ho ny soratra masina 20 taona raha tahinika amateza de torian'Andriamanitra tahaka zao ny antony fahavelomantsika tahaka zao ngery havana de zao edy tena alanenina tombonandro famondra-po ataon'Andriamanitra mba tsy hatonga atsika hivarina any am'izany atao hoe farimy rehetra afo tsy mahovany intsontsika tsy mahovany voasoratra io fa averiko indray mandeha le tenin'ny Abrahama le hoe manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy tam'izany fotoana zany napetraka teo ambanin'ny mason'ireo jiosy ireo nge ty tenin'Andriamanitra ty nisy mpaminany koa nalefany nanambara ny fahamarihana fa tsy ny rarahin'ny olona zany am'izao fotoana iainantsika zao koa mbola tsy tonga ny tompo androany raha mandre ny tiavan'Andriamanitra ty ianao mbola manome anao famindra-po Andriamanitra ny afatra apetraka Andriamanitra tahaka zao ry havana amin'ny alàna ny fitoriana ny filazantsara tahaka zao de matsiaro n'le tenin'Andriamanitra ao any amin'ny Ezekely any hoe tsy sitraka ozy ny afatesan'ny ratsy fanahy tsy sitrak'Andriamanitra ngery havana ny afatesantsika tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy fa mba nialana ozy amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy te hitonanao kely aho mba andinika ny tilioka toko fa 17 ity zay teniny Jesosy teo anatin'ireo vahoaka marobe zao ny teniny misy ese ozy miditra amin'ny vavahady ety ianareo fa maro ny te hiditra ozy fa tsy tafiditra milaza amin'ny lalana makany an-danitra izy eto le vavahady tiano tenenina de Jesosy Kristy ny tenany vavahady ety zay no nanambarany izy ihany ny manambarana io inona ny mahety azy ny mahety azy ry havana de zao hoy Jesosy raha tonga dite ambonin'ny tany tsy misy makany amin'ny ray afa tsy amin'ny alalako be dehibe nge ry havana ny olona tsy manaiky an'izany be dehibe ny olona tsy manaiky an'izany ao moa ny olona tena avy hatrany de mandatateraka fotsiny an'izany Jesosy Kristy zany ao ndray ny olona ekeny ihany le Jesosy Kristy fa zao ny fanao ny fomba fanaony a zay mahazatra azy ohatra sady manaiky an' Jesosy Kristy izy fa mbola misy sampy tazoniny manaiky an' Jesosy Kristy izy fa mbola misy fahazaran-dratsy be dehibe tazoniny tsy zany ry havana azay ny matery azy averiny Jesosy tsara maro ny te hiditra fa tsy tafiditra maro be nge ry havana ny olona tena miditra any am-piangonana ngamby ianao mba mahita an'izany fa saika matetika feno ny fiangonana fa izao ny fanontaniana apetrak'Andriamanitra aminao tandremy tsara ianao sao de tsy marina aminao ty vavahady ety ty ny atao hoe vavahady ety ry havana de Jesosy Kristy mila ekenao ho tompo sy mpamonjy io ary mila ekenao amin'ny fahotanao rehetra mipetraka daholo rehefa mety everina fa hoe fieverana ao anatin'ny sainao a fombafomba isan-karazany a fanao ny razana ny vavahanao taloha tamin'ny zavatra hafa ivelan' Jesosy Kristy a apetraka daholo reny zany ny mahatonga ny apôstôly Jaona azafady Jaona mpanao batisa raha ny teny mafy ny fariseo izy hoe ry taranaky ny menarana ozy izany nanoro hevitra anareo ozy anatona ite amin'ny batisa mibeba miala amin'ny ratsy fanao ianao koa ry havana zay manaraka ny tiafatr'Andriamanitra ty inoko marimarina fa te andofany zany paradisy zany ianao hoe fa jereo tsara zao teny zao ilainao zany hoe tena mibebaka miala amin'ny ratsy fanao ny fomba namitinan Jesosy azy moa amin'ny raha nasaka tamin'ny Nikodemosy izy de zao lasa nateraka indray le olona rehefa Kristy Jesosy io ry havana miditra ao anatin'ny olona de lasa manome fiainana vaovao ny olona
tsy resaka fombafomba ampiangonana zany, tsy resaka titra zany no entin'ny olona manko am'izao fotoana zao ka iverin'ny olona fa rehefa miravaka an'ireo karazana titra be dehibe a sy fombafomba isan-karazan'ireo ny olona de hiditra amin'ny paradisa. Androany ry havana, raha tsy ateraka indray ny olona, ateraky ny rano sy ny fanahy, zany hoe ity tenin'Andriamanitra ity no rano esan'Andriamanitra ao anatinao, manome fiainam-panahy, manome zavatra vaovao, ary ny fanahy masin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao. De marina aminao le voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe Kristy velona ao anatinao. Ty tena tsika ty ngery havana anao zay ny soratra masina fa tempolo ny fanahy masina, tempolon'Andriamanitra ty tena tsika ty. Ary rehefa tempolon'Andriamanitra ny dikan'izany de Andriamanitra mihitsy no mipetraka ato, lay fanahy masin'Andriamanitra. Ary zany fanahy masin'Andriamanitra zany manome fiainam-baovao, fiainam-baovao. Manome ohatra an'izany ny soratra masina raha tia hanazava misimisy kokoa izany, ary te hita misimisy kokoa an'izany ianao ato anatin'ity baiboly ity. Zany apôstôly Paoly zany olona tena tao anatin'ny fombafomba mpivavahana, mpampianatra soratra masina, mpitoro teny. Tiako horentsika rehetrarehetra zany ry havana, satria zany ny fahamarinana. Aza metehitra fotsiny ianao hoe mpitora fivavahana, fa raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Mino aho fa naiza ianao mandray an'izao, zao afatra zao ry havana ny tiany Jesosy mba ho reniny sofina rehetra melohan'ny hafatesana, melohan'ny alana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tiany ianao, tsy sitrany ny hafatesanao, tsy sitrany ny andehananao any amin'ny farimy rehetra afo, tsy sitrany ny jalianao mandrakizay, fa anio raha mandreny feony ianao. Ekeo izy ho tomponao sy mpamonjonao, mba ho marina aminao. Zany voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tonga zanak'Andriamanitra ianao, zay rehetra nandray azy, nandray an' Jesosy Kristy ho tompony soratra masina. Tonga zanak'Andriamanitra, andova ny fiainana mandrakizay. Inoko marimarina fa hitondra zava-baovao amin'ny fiainanao zay afan'Andriamanitra zay, ary naiza toerana misy anao, ary na inona sokajim-piainana misy anao tsy miova Jesosy ry havana, mbola manova, mbola manamboatra, mbola manome fiainam-baovao izy. Raha inonao zao tenin'Andriamanitra zao androany, raha manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo mivavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nangana azy tamin'ny maty, de ny soratra masina hoe ho vonjena ianao. Zay no afatr'Andriamanitra ry havana, vavaka manokana ho anao ho an'izay rehetra manapa-kevitra ny tokantrano any, vavaka manokana ho anao mba andray zany famonjena izany ianao. Zao manko ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ry havana, sady mamela ny eloka rehetra izy no manasitrana ihany keo ny aretina rehetra. Sady vavaka ho anao zay nanapa-kevitra mba andraisanao zany famonjena zany ary faharoa hivavaka ho anao koa aho raha marary ianao, satria zany ny tenin'Andriamanitra hoe sady manasitrana koa izy ny aretina rehetra. Hivavaka isika. Raha io misaotra anao lehibe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, raha afaka nanambara zany filazantsara anao zany androany, zay inoko maromarina fa mamangy tokantrano maro anao amin'izao fotoana hitenenako zao. Ny fanahy masinao anie, ilay Andriamanitra manerana ny tany rehetra hiasa mahery ao anatin'ny fon'ny olona, andraisan'ny olona fanapa-kevitra androany, mba hatonga azy ho zanak'Andriamanitra, ary mba hatonga azy andova n'ilay paradisa zay voalazanao, fa nomenao amin'ny olona zay rehetra manaiky an' Jesosy Kristy. Ary faharoa manarakarak'izay, araky ny teninao ihany, tsy ny famonjen'ny fanahy ihany no nataonao raha maty teo ambony azy fijaliana ianao, fa nanasitrana ary nitondra ny aretina rehetra koa ianao satria nokapohina ianao. Koa nizany izy za marary manaraka ny tiafatr'Andriamanitra te amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, zay rehetra nanaiky an' Jesosy Kristy androany, sitrana amin'ny aretinao, sitrana amin'ny kansera, sitrana amin'ny fivotosana anaty kibo any amin'izao fotoana ivavahako zao. Anao tompo ny voninahitra, anao ny ady, anao ny dera, de raina mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.